Makasika niny fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray miditra ao anatin'ny andiany faharoa amin'ity taona 2012 ity ny lalao fo amoureux izay karakarainy ny fahitalavitra ma-TV entina namariana ny fetin'ny mpifankatia efa misokatra zany manomboka izao ny fisoratana anarina ao anatin'ity lalao ity ho an'ny mpifankatia mihoatra ny 12 taona dia afaka manoratra anarana andray anjara ao anatin'ity fifananana ity toy izao ny fanampanazavana makasika izay. Miarabantsika rehetra ny tokantrano izay manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana izao mikarakara ny lalao izay natokana ho mpifankatia tokoa izay atao amin'ny ekipany ma-TV ho amin'ity taona 2024 ity izany hoe efa nisy ihany moa zany izay lalao izay tamin'ny herintaona ny fo amoureux fa amin'ity izy dia nampiana kely ny anarany izany hoe mandiany faharoa ananjy dia fo amoureux deuxième édition indray no anarana hoentin'ity lalao izay ho karakaraina ity ny mahasamihafa anazy tamin'ny herintaona kosa indray ary dia ho amin'ity taona 2024 ity dia natokanay ho fifaninanana eo amin'ny resaka horonan-tsary fotsiny ihany no ho lalaovin'ireo mpifankatia amin'ity taona ity izany hoe manomana an'izay horonan-tsary kely izay zany ianareo mpifankatia rehetra dia noferanay ho 7 sekondra ihany nofetran'izay horonan-tsara izay ho lalaovinareo izay tsy asianareo resadresaka ao anatin'izay mazava ho azy fa ravahinareo kosa ira mpitiavana anankiray izay tianareo tsy manavaka kosa indray izahay hoe olona efa mpivady ve sa mbola tsy mpivady no afaka amin'ny lalao miaraka aminay fa rehefa mpifankatia ianareo ka mihoatra ny 12 taona dia afaka amin'ny lalao miaraka aminay avokoa izany hoe mpifankatia tsotra na ihany koa efa mpifamofo na efa mpivady eo amin'ilay resaka taona kosa indray veriko kely mihoatra ny 12 taona ho iato afaka amin'ny lalao daholo na mbola tanora na efa zokonizokony na ho andreo efa mahazo taona mihitsy raha tsy mametra ny taona zokony indrindra indray zany izahay raha eo amin'izay resaka taona izay no resantsika dia izay no makasikasika ny lalao antsika mandrisika antsika rehetra mpifankatia rehetra andray anjara fa mahafinaritra be ity lalao karakaraina ity izay ihany koa moa dia miezaka ny manakaiky anareo hatrany amin'ny zavatra izay ataonay miezaka ihany koa manome ny tsara sy ny sohatrany ho an'ireo izay manaraka anay ho an'ireo izay efa nanaraka anay hatramin'izay sy manaraka anay ho amin'ny ho avy ihany koa dia mandrisika anareo rehetra tongava misokatra anarana dia atero aty ny vidéo anareo mialohan'ny 3 janoary no farafandraisana an'izay sanganasanareo izay. Fo amoureux, deuxième édition. Fankatia ve nareo roa? Dia lalao miaraka aminay. Mpifankatia anankiroa mahafinaritra be tsy voatery hoe efa mpivady fa na mbola mpifamofopofona. Amin'ity taona ity sika dia ho lalaovintsika amina vidéo fotsiny ny lalao antsika izany hoe fifaninanana vidéo izany no ho karakaraintsika. Aterody aminay ary ny horonan-tsarinareo izay manamarika ny fifankatiavanareo raha vahina ira mpitiavana anankiray mialoha ndraiky amin'ny 3 janoary aty amin'ny bebe korona. Fo amoureux, deuxième édition.